tsara Jehova amin'izay manantena azy dia amin'ny olona izay mitady azy. Fitomanina toko 7 andiny 20. Miaraba ry namako malala isany kopakopa tanana ho anao avy amin'ny fo feno fitiavana ny saina miramirana atolotra anao any amin'ny toerana rehetra misy anao any ary misaotra anao manaraka ny fandarana izay ataontsika. Tsy misy zavatra madinika loatra. Fitomanina toko 7 andiny 20. Fitomanina toko 7 andiny 20 manao hoe fa tsara Jehova amin'izay manantena azy dia amin'ny olona izay mitady azy. Tsara Jehova amin'ny olona izay manantena azy dia amin'ny olona izay mitady azy. Mitadiavan'i Jehova dia ho hitanareo izy. Raka-tsahanareo amin'ny fonareo rehetra. Ny herin'ny vavaka amin'ny alalan'ny vavaka no fomba hikatsahana, hitadiavantsika an' Jesosy an'Andriamanitra. Tokony hanantona an'Andriamanitra isika ka ilaza aminy izay ilaintsika sy faniriantsika. Azontsika atao sy hoentina eo amin'ny hatramin'ny zavatra madinika hatramin'ny tsipiriana indrindra. Ary na inona na inona mampitebiteby sy mahankivy antsika dia tokony hoentintsika eo aminy izany amin'ny alalan'ny vavaka. Ianao azo antoka fa manana zavatra mampitebiteby, mampatahotra hoeto eo amin'i Jesosy izany. Be dia be ny fitahiana izay very, fitahiana ariantsika satria tsy nahatoky an'i Jesosy ilay mpanome vahaolana antsika isika ka dia nitady vahaolana any amin'ny toeran-kafa araky ny olana izay mianjady amin'ny fiainantsika. Jesosy anefa ilay mpanolontsaina mahagaga manan-danja lehibe aminy ny fiangonana, ny zanany ary ampitiavana sy amin'ny fo feno fangoram-po amin'ny maso feno fitserana no hijereny antsika sy hanolorany antsika ny vahaolana izay ilaintsika. Aza mitsahatra mivavaka azy. Raha mitaredretra ny valy nomen'Andriamanitra andraso foana, aza matahotra. Apetrao tongotry ny mpamonjy ny drafitry ny fiainanao rehetra. Aoka hery hivavaka amin'Andriamanitra ianao. Raha ho voninahitr'Andriamanitra izany dia ho tononona ireo teny manome toky. Zao no le teny manome toky manao hoe aoka ho tonga aminao araka ny teninao. Izany no ataon'i Jesosy amintsika. Tsy mandisy fanantenana antsika Jesosy. Boray eo amin'i Jesosy ny vavaka izay ataontsika. Sarobidy loatra amin'i Jesosy ny voambolana izay tonontsika eo aminy amin'ny fitarainantsika aminy. Tsy azo inonany hoe tonga ao anatin'ny eritreritsika ny hoe mahery Satana satria tsy nivaly ny vavaka izay nataoko tamin'Andriamanitra. Tsy azo eritreretiny izany. Ary oka tsy eritreritra n'izany akorintsika ny rany Kristy izay latsaka teo amin'ny hazo fijaliana dia sonia ataon'Andriamanitra fa hamaly ny vavaka ataonao izy. Raha tsy mivavaka eo anao ny vavaka, raha tsy mivaly eo anao ny vavaka izay ataontsika dia satria tian'Andriamanitra anana fahasahiana hangataka zavatra mihoatra noho izay nangatantsika teo aloha isika. Anana fahasahiana. Mahatoky ilaina ny meny teny fikasana ary tsy mandahona oviana ny fanahy izay manolo tena ho azy. Tsy misy zavatra madinika loatra na goavana loatra izay tsy hain'Andriamanitra ho valiany amin'ny fiainana. Hitanao Andriamanitra, ataovy ny fanandramana, tsy fanandramana fotsiny fa fiainana ny amin'ny fivavahana sy ny fangatahana ny herin'Andriamanitra amin'ny toe-javatra rehetra fa hiditra an-tsehatra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Dia hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy Tompo misaotra anao izay. Mitombo ny antoka fa hamaly ny vavaka izay ataonay ianao. Ka sy ho ny fonay tsiraray avy. Valio ny vavaky ny zanakao rehetra. Ho dia raina mandrakariva ny anaranao. Misaotra Jesosy, zoko malala, zoko tianay. Amen.